Amin'ny fifandraisany Madagasikara sy ireo firenena vahiny kosa indray dia handray ny fihaonana tampony anireo firenena miteny ampahany na manontolo ny teny frantsay i Madagasikara amin'ny volana Novambra ho avy izao. Maro ireo foto-drafitr'asa izay nasiam-panamboarana na ihany koa natsangana ho fandraisana izany tsy hotontosaina ara-potoana izany araka ny nambaran'ny minisitra Narison Rafidimanana. Tsy maintsy ho vita ary ho azo andraisana fihaonam-ben'ny tany miteny sy mampiasa ny teny frantsay avokoa ireo foto-drafitr'asa namboarina mba handraisana izany. Tsy niambahamba ny minisitra Narison Rafidimanana izay misahana ny tetiketsan'ny firenena, ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana ao malina nandritra ny fandraisan'ny masovony Suisse izay miasa sy monina eto amintsika nanambary izany. Mandroso dia mandroso anao resaka kely izay mirahalahy hoe aiza ho aiza ny hôtel 5 étoiles, aiza ho aiza ny lalana, aiza ho aiza ny village la francophonie, aiza ho aiza ny trano ipetrahandreo filoham-pirenena maro dia maro ireo, aiza ho aiza koa na ny délégation zany nanao mise au point zany araky ny fanarahany amin'ny rahalahy moa dia iverina mety isaky ny semaine zay fampiresaka fanomezam-baovao an'izany rehetra izany. Amin'izao fotoana antsika miteny izao ny ataontsika hoe ny hôtel 5 étoiles mandroso dia mandroso ny zavatra afaka tenenina dia ho utilisable daholy ny trano ny chambre ao anatin'io hôtel 5 étoiles io. Ny faharoa ny trano ataontsika hoe trano tsy trano fa ny toerana andraisana an'ireo filoham-pirenena eny Ivato ireo. Raha antsika malala fa ny ankamaroan'izy ireo dia manana avion privé, manana avion lehibe dia lehibe. Dia ny tarimaka zany andehanan'ireo avion ireo parking ipetrahandreo raha makeny Ivato tsika amin'izao fotoana izao dia mahita ny fandrosoan'ny asa ary efa ataontsika ho vita alohan'ny fandraisana zany tarimaka na ataontsika hoe parking ny avion ipetrahandreo avion andreo filoham-pirenena maro dia maro ireo. Manao izay zaka rehetra tokoa ity ministera ity ankehitriny amin'ny fanamboarana ireo foto-drafitr'asa rehetra ireo mba ho tontosa soamantsara ny fandraisana io fivoriana lehibe io.